La 4G Patelma vous présente Ni Vavo. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manulcha wanao, ni Vavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulcha nao ni fampalalamba vao. Araka ny tatry ny CCO Ivato androany efatra indray no namony ainy ary 720 ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Ny 20 isanjaton'ny olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina ankehitriny no efa sitrana. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fizarana sosialim-bahoaka ho an'ny distrikana Varadrano ka fianakaviana misa 10 no nahazo izany androany. Efa misy ny rindran-damina amin'ny fomba azahoana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho ny tompona ndraiky rehefa nivon'ny distrikana Tsimondrano. Ankoatr'izay misy ihany koa ireo mini mamboly korotana ho ny solombavam-bahoaka. Lasibatra ny fandrobana ireo mpitondra tuk-tuk automasina amin'izao fotoana izao. Lehilahy iray 17 taona no maty nisy namono tamin'ny fomba feno ampidiana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mponina 3 hetsy no tsy manan-kelofana maherin'ny zatony maty ary manodidina ny 4,000 no naratra. Io no tatitra vonjamaika voalohany taorian'ny fipoahana rony fanesy tany Liban omaly. Nadidin'ireo avatra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo-TV manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao dia araka ny tatitry ny CCO Ivato tamin'ity androany ity efatra indray no namony ainy ary 720 ireo olona vao marina fa mitondra ny valinaretina coronavirus. Hatreto ny 20 isanjaton'ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina no efa sitrany. Ny alarana efa zao. Tamin'ireo olona 220 sy 1,000 vao marina fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19, 20,4 isanjato amin'ireo no efa sitrana ka ny 7,7 sy 2,000 sisa no mbola manaraka fitsaboana. Hatreto, 3,5 isanjato amin'ireo olona mbola manaraka fitsaboana amin'izao no marary mafy ary 2,3 isanjato ny tany fahafatesana eto Madagasikara vokatry ny valanaretina COVID-19. Araka ny tatitra navoakan'ny CCO Ivato androany, ny ampy efatra indray ireo olona namony ainy vokatry ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara. Raha toka ny ampy 7,7 ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina. Tato amin'ny faritra Analamanga ny 2,7, Boeny 2, Otmatsiatra ny 5,0, Atsimo andrefana ny 9, Savany 4, Tao Vakinankaratra ny 1, Aloatra Mangoro ny 1, Tao Atsimo Antsinanana ny 1 ary Tao Anosy ny 1. Forme grave ny ampy anankidimy zany hoe 4,20 zany zareo amin'izao fotoana izao ary efa irantsika malala koa dia raiso tanana any amin'ny hôpitaly avokoa izy ireo na any amin'ny centre de traitement. Ny 720 amin'ny 4,20 amin'ireo forme grave ireo dia raisina tanana eto Analamanga avokoa, 7,30 amin'ny hôpitaly Befilatanana, HJR 20, hôpitaly militaire tsy misy forme grave tsony, Anosiala 20 ary hôpitaly Felorivo anakefatra. Ny ankoatr'izay dia misy faritra efatra hafa mbola ahitana forme grave, 7 any Otmatsiatra ao amin'ny CHU Andrainjato, 4 ao amin'ny CHU Mitsinjybetany Mena Toliara, faritra Atsimo andrefana, 9 faritra Boeny ary tsy misy tsony moa zany ny ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Zay zany ny fitsinjarana ireo forme grave 4,20. Ny ampy 12,9 kosa ireo sitrana somatsara, ny ampy 5 ihany koa ireo marary mafy. Androany, mitotaly 4,794 ny isan'ny fitiliana PCR vita ary 7,3 ny fitiliana Gene Expert. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany fizarana sosialim-bahoaka ho an'ny distrikana Varadrano ka fianakaviana misa 10 no nahazo izany tamin'ity
androany ity Gaëtan Andriatsilava. Ny toy androany teny amin'ny commune Alasoura ao anatin'ny distrikana Avaradrano ny fizaran'ny filoha Andry Rajoelina Mivady ny fanampiana sosialim-bahoaka taoriny ny teto Andrenivohitra sy Atsimondrano. Tokantrano miisa 10 no nisitraka ny fanampiana izay nozaraina teo amin'ny kianja maitso Alasoura. 7 isa kosa ny tokantrano hafa manerana ny Renivohitra mahazo ny sosialim-bahoaka ho an'ny androany. Andefa ny solitena ny ministera isan-tsokajiny ny avy amin'ny gouvernoura sy ny fikambanana fity ny filoha iaraka anaramaso ny fitantanana fizarana ny sosialim-bahoaka manoloana ny fitaraina ny vahoaka izay miahany ny tsy fisiny ny mangarahara amin'izany. Hoe misy isa izay alefa tokony ho zaraina amin'ny fokotany anankiray dia maro ny zavatra nitranga, maro ny zavatra hita. Ny hita voalohany dia zao. Misy ireo sefokotany mampandovolany ny olona hoe mandoa 30 000 vao mena ticket misy. Faharoa dia misy ny sefokotany izay olopatany na fianakaviany tokantrano iray mena amin'ny fanomezana. Marina sa tsy marina? Dia lasa ny akamaroan'ny olona lasa malahelo. Ny akamaroan'ny olona misy ny tezitra, misy ny tomany, misy ny malahelo. Dia zao ny zavatra ataontsika. Azonareo ny androany fanombohana ny zavatra misy teto Alasoura. Andefa olona izay izany hoe tsy akintsika intsony amin'ny sefokotany irery. Fa andefa olona izay ao amin'ny gouvernoura, ao amin'ny ministera isan-tsokajiny, ao amin'izay tompon'andraikitra amin'ny secteur misy anareo dia tsika koa mba mifampijery. Dia mba miteny nareo raha manao fetsifetsy ny hafa hoe ato fianakaviana iray nefa izy nisy maty zany trano anankiray dia olona anankiefatra izy, lay ramose, lay madame, lay zanany, mena sefokotany daholo nefa tokony ray isaky ny karne-pokotany ray ihany. Nanamafy ny filoha fa mahazo ny anjarany avokoa ireo rehetra manana karne-pokotany ara-dalàna ka tsy mbola nisy fitomboka tao anatiny. Nilaza kosa ny filoha fa tsy maintsy hisy ny fandaminana amin'ny fizarana ny fanampiana. Dia zao ny zavatra nisy teo aloha. Rehefa manome fanomezantsika dia tsy ny olona rehetra ny nahazo fa misy hoe isany mena ohatra hoe 100, 200, 300 dia matetika be dia be ny olona tsy nahazo. Zay no izy. Fa amin'ity indray mitoraka ity zay manana karne-pokotany rehetra, zay zany ny zavatra misy zay isaky ny tokantrano rehetra dia omena fanomezana avokoa. Zay tsy maintsy mahazo daholo ianareo. Tsy sintsony ny fanavakavahana. Azonareo fa tsy maintsy mahazo daholo nareo. Nanome baiko anataterahan'ny ben'ny tanàna ny commune Alasoura sy ireo sefokotany ny asany ara-dalàna ihany koa ny filoha. Tsy miady irery ny vahoaka fa mijoro manampy azy ny fanjakana miatrika izao ady amin'ny Covid-19 izao. Antony nanomezana fanampiana sahaza sy maharitra ho an'ny tokantrano. Nanentana tranony ampiasany tambavy Covid-19 ny filoha, entina iarovan-tena amin'ny fiparitahan'ny valanaretina. Tahaka ny tamin'ny toerana hafa nandalovany, ny aino mivatana ny fitaraina ny mponina amin'ny fomba fizarana ny fanampiana ihany koa ny tenany. Nidina ifotony teny amin'ny boriboritany faefatra teny amin'ny faritra no sy ny aben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ireo mpiara-miasa aminy nijery sy ny anaramaso ny fomba fizarana ny sosialim-bahoaka. Gaëtan Andriatsilava. Mponina misa 10 no nisitraka ny sosialim-bahoaka ho an'ny boriboritany faefatra androany ka toerana roa no nanatanterahana izany teo amin'ny parking ampitan'ny sena Anosy sy teny amin'ny kianjan'ny Bora Anosy Zato. Araka ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena vary amin'ny gony sy PPN toy ny voamaina, ronono sokolet, menaka tsara kalitao sy CVO no nozaraina teny an-toerana. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fizarana. Satria izay maroso dia tsy mahazo karama dia mba misy vary kely hoanina dia fanindrindra izay to. Nahazo atao tsara mihitsy izay tsy nanday fa dia tena nanao marina tokoa dia tamin'ny masinay dia izay fa tsika tany nakany fototany dia nahazo. Toa ny anaranay dia izay tonga eto izao to. Mifanome tanana amin'ny fanampariana sosialim-bahoaka teny an-toerana ny fikambanana miany sosialy toy ny association Fity. Teny an-toerana ihany koa ny délégué ny boriboritany faefatra. Raha mijery amin'ny olona eto aloha zany reto satria ny olona fotsiny aloha fa raha ny fahitana azy dia tena mitady tokoa ny olona ny sakafo hoanina isan'andro. Misy eto efa ramatoa lehibe, misy ny olona malemy izay mitondra namana moa zany izy mitondra ny vary dia maneho ny fisaorana mandrakareva izy ka tena io sakafo io tena hitanay hoe fitadiavan'ny olona amin'izao
krizy iainantsika izao. Tsy sasatra ny nanentana ireo mponina teny atoerana ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra na eny Andriatsitoaina ny amin'ny tokony anarahany vahoaka ny lamina ary notsindriny ihany koa ny tokony isiny mangarahara ho an'ireo tompon'andraikitra amin'ny fitsinjarana izao fanampiana lehibe izao. Nanamafy ny delege Omer ao amin'ny boriboritany fahaefatra fa mbola mitoy ny fitsinjarana ho an'ireo izay mbola tsy nahazo ny anjarany raha toa ka voasoratra ara-dalàna ao anatin'ny karne pokotany. Ity farany izay nanentana ny rehetra ho tony eo ampiandrasana izany. Nefa na le olona raisy manakorotana anaty fokotany zany tena matsikena kosa ary efa miteny zareo hoe andraisana fepetra entitra amin'izay zay tratra manao osika na mitaritarika olona hikorotana. Olona zarana zavatra ve olona tokony hikorotana tsy tokony mihitsy fa olombitsy zany no mitondra olona vitsivitsy ao anatin'le olona barobe dia manakorotana. Voaja ihany koa ny fepetra amin'ny ameana ara-pahasalamana teny atoerana. Hita teny ireo kojakoja entina miady amin'ny fianaky ny COVID-19, ny fanajana nelanelana ary tsy afaka niditra tao an-toerana izay tsy nanao arotava. Nanome toromarika entitra ho an'ireo sefokotany manoloana ny olana misy amin'ny fizarana ny sosialim-bahoaka ny ben'ny tanàna sy ny governoran'ny faritra Analamanga tamin'ity androany ity. Henri Flore. Manoloana ny resabe sy ireo fitarianana be loatra ataon'ny mpony eto Antananarivo renivohitra mahakasika ny fizarana ny sosialim-bahoaka sy ny tosika-efamina avy amin'ny fitondram-panjakana. Nampiantso ireo sefokotany manerina ireo boriboritany enina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny ben'ny tanàna sy ny governora ary ny teo anivon'ny ministera ny akitany tamin'ity androany ity. Nanome torohevitra sy ny fomba entina amin'ny fanatsarana ny fanaovana ny lisitra mba ireo izay tena sahirana tanteraka no nivotra nandritra ny fivoriana tamin'ity androany ity. Nampitandrina ny sefokotany manao kolokolo ihany koa ny ben'ny tanàna sy ny governora. Zahantsika hosoloana aingana ny karne am-pokotany sy hozalaina olona rehetrarehetra satria maro ny olona tsy manana ny karne am-pokotany zao satria tsy mandoa an'ilay zavatra tokony aloha tamin'ny fokotany ka izay no ajaraina ampitoviana ilay izy be loatra ity famoahana karne am-pokotany tsy hay tsara hoe tena izy tsy izy fa misy tetikasa ho atoboka amin'ny aman'oloana momba ny karne am-pokotany. Ho ampiana ny sefokotany ny misy solitena ny région Analamanga izay anampy ny sefokotany any amin'ny fokotany any amin'ny secteur misy koa avy aty amin'ny commune misy avy any amin'ny ministère mba hanatsara ny fanaovana ny lista. Iarany lalàna ireo izay manodikodana ny fanampiana raha ny fanazavana avy ao anivon'ny governora ny faritra Analamanga ary efa misokotra ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ireo fitaraina ny maro samihafa. Mbola maheno manomboka androany ka mbola misy zavatra mitranga dia arany lalàna ary mety hikatra mihitsy ary fa fanodikotonana fananam-bahoaka ny zavatra misy. Ny olona tena misitraka dia ireo olona izay tsy nahazo an'ilay tosika-efamena le 100 000 ariary. Ino manko misy vagy misy indroma azo izy iny 100 000 ariary voalohany efa azo dia amin'izao fotoana izao misy 100 000 ariary faharoa. Indray dia ny critère ny nahazo an'iny dia ny fidy ny mpamatsy volana nametraka an'iny. Ary raha misy fitarainana ny olona hoe ty olona ity tsy tokony nahazo dia efa manao fanadihadiana zany ny fidy amin'izao fotoana izao sy ireo mpamatsy vola hoe tsy tokony mahazo dia tsy mahazo. Fa ilay olona zany raha tena tokony sitraka dia tsy maintsy mahazo an'iny atosika-efamena le 100 000 ariary indroa iny. Dia ireo ihany zany tsy mahazo fa izay olona rehetrarehetra ka tokony sitraka le famamezana le vary amin'ny gony io dia mahazo daholo ny rehetrarehetra izay olona tokony milana izy io. Nanentana ny mponina eo anivon'ny fokotany ihany koa ny tompon'andraikitra isan-tsokajana mba hanatona avy hatrany eo anivon'ny commune na ireo chef district ary ny délégué ny boriboritany na ihany koa ny solovam-bahoaka raha misy tranga mampiahiahy mahakasika ny fizarana ny sosialim-bahoaka sy ny tosika-efamena avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny trangana savorivory ihany koa ny fizarana atike azahoana ny sosialim-bahoaka teny Nanisana. Nisy ny kolokolo nataon'ny komity antony napietsika ny mponina raha ny fanadihadiana natao. Yves Richard. Vahoaka maro no norohitra nanoloana ny fokotany Nanisana androany mitaky ny mangarara momba ny fisitrahana ny sosialim-bahoaka avy amin'ny fitondram-panjakana. Nisy ny tiantrano an-trano sy ny fitakiana vola nataon'ny komity ny sahana ny fitsinjarana ny tike ahazoana ny fanampiana hoy ny fitaraina ny mponina
kanto ny hetsika androany. Amin'ny tany maraina hono mamano sosoa ny zaratika tany ambany tany ambany parky. Madame Nom io tamin'ny telo maraina ny zara tany amin'ny terrain. Madame Rose io tany amin'ny café any tamin'ny telo maraina. I zareo samy zareo ihany sy mpiasa fokotany ihany nahazo le fizarana an'le vary. Zay mamia 25 000, mamia 50 000 dia mahazo an'le ticket. Présidence vao mera fokotany manao an'io. Ao anatin'izany reo misy an'le mamano sosoa na dia be sy raha sy ny tarin'ireo. Fokotany Ambatokorana na tsy mahazo an'le sitraka, fokotany Ambomborary, fokotany Nansana ao anatin'ny daholo. Taorian'ny korakoraka naharitra ora maro tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana ny ndamina ny toetra rà. Nazavain'ny sefo-pokotany nandritra izany fa miandalana ny fizarana ka tsy voatery azo fanampiana io ny rehetra na izany na tsy izany. Laza ny ametraka fitoriana avy hatrany ny vokontany saingy misy ny lamanapetraka mandra-bivalin'izay. Dikan'izany dia izao tsy nampiasa komite intsony indray izao fa izay chef fokotany sy ny adjoint secrétaire ary miaraka amin'ny chef fokotany namana ary dia mandray ananaran'ireo olona ireo aloha omena ny lehiben'ny distrika satria araka ny baikon'ny filoham-pirenena omaly dia ny lehiben'ny distrika ny traité an'ilay liste rehefa avy eo. Ataonay izany ny fandraisana an'ireo anaran'ireo dia miara-miasa amin'ny lehiben'ny distrika izay avy eo mamay an'ilay izy dia indrindra andamina petraka tsara ny fitondrana foana ny mametraka hoe tia ny fokotany anankiray tia aloha no azo menanareo amin'izao fotoan'izao noho ny fandaminana hoe tery ny toerana na zavatra ohatr'izany. Namafisin'ny chef distrika ihany koa fa hiezahana ny andraisana ny anaran'ny rehetra araka ny tokony ho izy saingy mitaky faharetana ny fisitrahana ny fanampiana. Raha 9,780 ny tokantrano ara-dalàna, mbola 10 ihany ny fanampiana voarain'ny toanivo ny fokotany hatreto ka mahasarotra ny fandaminana ny fizarana. Saika nahitana fitangoronana tamin'ireo bora-pokotany sy commune tao amin'ny distrikana Tsimondrano androany taorian'ny filazana fa samy ahazo fanampiana avokoa ny isa tokantrano. Io na say. Taorian'ny fanambaran'ny filoham-pirenena fa tsy maintsy mahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana avokoa ny isan-tokantrano. Ny roatra namonjy ny bora-pokotany sy ny commune ny ankamaroan'ireo olona tamin'ity androany ity ny hevitra fa misy ny fizarana avy hatrany, tao ihany koa ireo nikasa ny akatike. Filaharana sy fitangoronana no hita teny amin'ny fitoerana maro teto amin'ny distrikana Tsimondrano. Maro ny olona tsy nahazo tamin'ireo fanampiana teo aloha nefa nanaovana fanadihadiana sy noraisana anarana ary nanao fitarainana ihany koa taty aoriana saingy tsy nisy tohiny ka nampiakapeo tamin'ity androany ity. Satria tao amin'ny tany katsaka zany nahazo daholo ny tany Ambodrapeto koa tena milamina fa andranona ohatra tia manavakavaka eritrereto fa asena misoratra anarana izay asena manao atao aketo izay nefa atao rebirebena fotsiny reraka amin'ny vahoaka reraka izay tao tsy mahazo. Tsy hoe tsy mahandro izay tompoko fa izay zany efa voatona lafo izay tompoko malahelo izay satria zahay isaky ny misy zavatra tonga na vary fitsinjo na telo alina io inona siramamy savony na inona zay tonga eto izay koa ty anao ema lasa politika amin'ny zavatra eto nalefa tariatany katsaka dia afany zay ny azakazaka le merariany tena makaniasa dia ranoa tonga ty zay tsisy ninina. Tokony isy fomba fiasa vaovao sy rindran-damina matipaika hoy ireo agent communautaire izay nifamoro tamin'ity androany ity. Antony izy ireo no voalazany ny mpiaramonina ho manodikodina ny fanampiana. Maka listra lava, maka karapokotany tsy indray mandeha fa farany kely zay inenina zay nasaina naka listra. Ny filoham-pirenena amin'ny tena mahazo daholo nefa ny hita ihany hoe voafetra ihany le izy dia tsy mazava mihitsy le serasera dia iza marina ny tena tompona andraikitra. Ohatra hoe miandraikitra ny resaka le tosika fameno ohatra dia iza ny tena tompona andraikitra satria misy ny vahoaka zany manana etaeta dia anontany ihany hoe afa maninona izay tsy mahazo dia tsy hitany marina hoe iza ny tokony atonina. Isan'ny tokony hodiniana raha nambarany reto mpisehatra eny ifotony reto hatrany ny fomba ahafahany rehetra misitraka ny fanampiana fa ihany koa manaja ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka tsy hipariany ny valanaretina.
efa misy ny rindrina amina amin'ny fomba azahoana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny distrikana Tsimondrano. Ankoatr'izay misy kosa ireo miny mamboly korotana ho ny solombavam-bahoaka io na saina. Misy manararaotra ny toedrara ankehitriny ary misy te-amboly korotana eto amin'ny firenena ho ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikana Tsimondrano androany manoloana ireo savorivory misy tamin'ny faritra maro teto Antananarivo. Ary miantso ihany koa ho an'ny olona sasany satria dia misy ny tena mpanjabraby ka mila tena misaintsika amin'izao fotoana izao. Aleotsika miady amin'ny azahoantsika an'ilay fanampiana. Raha ny tsisy olana mihitsy fa lasa mitatra ilay izy satria ny sasany dia mitady korotana amin'izao fotoana izao. Zay ny zavatra hitany maso androany. Ka zay ny tenenako hoe mila tony ny vahoakana Tsimondrano. Eto izahay tompona andraikitra ety anatanteraka an'izay baiko nomeny filoham-pirenena zay matoky anay anareo fa isitraka an'izany. Araraotany antoko politika sasany anohanany vahoaka malagasy ka itaomana azy ireo ikorotana raha ny fanazavana hatrany. Fihetsika izay ahitana taratra ny amin'ny hoe atraizany fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavan-tsezany mpanao politika sasany eto amin'ny firenena. Ankoatra izay, mahery ny 2 arivo isan'ny olona efa nisitraka ny tike ho an'ny andro ny omaly teny amin'ny kianjana tany Katsaka Itaosy ary ao anatin'ny tike ny toerana sy ny fotoana ahafahana maka ny fanampiana. Mitoy ny fandraisana anarana ho an'ireo komuna 420 mandrafitra anan-Tsimondrano. Ka ny am-pokotany no entina eny anivon'ny fokotany na ny komuna mandritra ny fotoana isoratana anarana. Izao kosa izay zany amin'izao fotoana izao dia efa mandray ny anaran'ireo loham-pianakaviana rehetra izay mangataka izay fanampiana avy amin'ny filoham-pirenena izay amin'izao fandalovana amin'izao vanim-potoana izao efa mandray ny mombamomba an'ireo loham-pianakaviana sy ny karine rehetra. Ka izany dia ambarantsika eto Tsimondrano fa afaka misoratra anarana isika eny anivon'ny fokotany raha eny anivon'ny fokotany mampety anao na ihany koa manantona eny anivon'ny komuna ihany koa ianao raha eny amin'ny komuna no akaiky anao fa dia efa misy ataontsika hoe registre misokatra eny andraisana an'izay fangatahantsika izay amin'ny fahazahoana izay fanomezana avy amin'ny filohan'ny repoblika izay dia a partir an'izay ataontsika hoe listra vomana izay no andinihana sy karakarana ny fandehan'ny fizarana ny tike rehefa ao arivo. Ny eo anivon'ny distrika, ny solombavam-bahoaka ary ny ben'ny tanàna no miara-misalahy amin'ny tindray mitoraka itirany fanazavana, isoroana ny fanodikodinana sy ny kiantrano-antrano. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ampiverina tsikelikely ny sehatrasan'ireo agence de voyage ny fanokafana ny sidina ho an'ny Nosy Be manomboka ny volana oktobra izao raha toka ankatoavin'ny fitondram-panjakana io fangatahany mpisehatra io. Miantarandrianay. Raha toka volana maro izay no nikatso ny asan'ireo agence de voyage nanomboka ny sy ny fangatana nataon'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ny amin'ny tokony anokafana ny Nosy Be manomboka ny volana oktobra izao. Efa manao ny fanomanana sy fandaminana momba ireo famandri-toerana nisy tany aloka tsy maintsy na hemitra noho ny tsy fisiansidina ireo agence samihafa ankehitriny. Nambaran'izy ireo ankilany fa tsy ampy raha toka i Nosy Be ihany no misokatra. Zay mana plateforme de réservation tsiny, efa mana plateforme dia zay mandray réservation foana. Dia selon disponibilité fotsiny ny tenenana client hoe amin'izao mety ho disponible na amin'izao disponible par rapport anaty plateforme. Vola Nosy Be tsina le resaka dia normalement zany tonga dia directement avy any ivelany mandeha Nosy Be nefany ny raha ny réservation matetika centralisé foana hoe mandeha sur Tanalo ny client zay vao mandeha faritra na hoe province hoe mandeha sur Nosy Be na ohatran'izany dia iny zany mbola ho angatahana amin'ny zareo hoe raha mba sokafana koa ny tanà satria tena la plupart ataontsika hoe 90% ny demande mihitsiny sur Tanalo satria na ny vol raha ny tsy hoe be dia be no avy any hoe tonga dia direct Nosy Be ny vol fa tsy maintsy mandeha Tanalo zay vao miparitaka.
Tsahivina ny nosy be no laharana voalohany misintona mpizahatany betsaka indrindra eto Madagasikara. Raha ny taona 2024 ohatra, mandinona ny 5,1 sy ireo mpizahatany tonga teto Madagasikara nitsidika tany an-toerana avokoa. Taorian'ny fangatahany mpisehatra amin'ny fizahatany ny isokafan'ny nosy be araka izany. Ndroso tamin'ny fihaonana fandinihana ny fahafana manan-tontosa izany teo anivon'ny ministeran'ny fizahatany omaly niaraka tamin'ireo mpisehatra voankasikasy samihafa. Namafisin'ny minisitra tamin'izany fa mitaky fandraisana andraikitra entitra ny fanantotosana io. Niverina sokatra nanomboka fantelopolon'ny volana Jolay teo ny fiara-piadidian'ny fananantanantanarivo Atsimondrano rehefa nikatona noho ny amiana ara-pahasalamana. Ny fananana ity fiara-piadidiana ity guichet automatique no ahafahana manokatra azy ho an'ny mpanjifa. Miantarandriana io. Antso misy soratra hoe malagasy fanasy afaka misafidy fiteny zany dia olona mandeha ohatra tsika zao safidy hoe malagasy. Eto saritany taratasy fanamarina fananantany. Ny juridique zao loalatsika vita amin'ny taratasy fanamarina fananantany. Eto ny mampita le code. Misy code ato validena alefa miandro kely. Non, c'est l'autre monsieur même. C'est le faut que ça rate le certificat. Tahaka izay no atao rehefa haka certificat de situation juridique na plan eto amin'ny fiara-piadidiana ny fananantanantanarivo Atsimondrano aorian'ny fandoavana ny vola sy ny fampidirana ao anatin'ny milina ny mombamomba ny tany sy ny mpanjifa ary ny fahazoan'ny mpanjifa ny code secret izay ampidirina ao anatin'ny guichet. Nanomboka ny 3 Jolay 2024 no niverina sokatra ity fari-piadidiana ity rehefa nikatona noho ny amiana ara-pahasalamana. Ny eto izay efa nidroso tamin'ny atao hoe dématérialisation nanomboka ny 12 May 2024 izay nisampandrarany fananantany eto amin'ny faritra Analamanga distrika Atsimondrano no nanaovana izany voalohany. Nidroso amin'izay zany tsika mba ialana amin'ny fikirikarana ny taratasy maro izay mahalava ny procédure izay fangatahana fanamarina fananantany sy ny saritany. Ka nanomboka tamin'izay fisokafana tao madona izay efa miasa tsakany sandavana zany ny guichet automatique atao anatin'ny circonscription ny domaine sy topo eto Atsimondrano. Guichet unique moa zany no hitambaran'izy ireo ka atao amin'ity guichet automatique ity no akana plan sy juridique amin'ny alalan'ireo fitaovana izay nomeny fitondram-panjakana ato anatin'ny circonscription. Tsahivina afaka roana 3 minitra dia afaka mahazo certificat de situation juridique na plan tany ny mpanjifa eto. Zava-dehibe ny firosona amin'ny dématérialisation izao indrindra ato anatin'ny famehana ara-pahasalamana ialana amin'ny fifampikasoana eo amin'ny mpanjifa sy ny mpiasan'ny fananantany. Entitra ny fanarana ny fepetra ara-pahasalamana eny an-toerana isorohana ny fiparihan'ny valana aretina COVID-19. Ohatra amin'izany ny fametrahana fizarana gel automatique eo amin'ny fidirana ary tsy maintsy mandalo fitsiliana maripana avokoa ny hiditra rehetra. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay hitantsika ny fitokonan'ny taxi ny mpamily taxi ville ao Sambava eo ihany koa ny trangam-piarahamonina any Tomasinany. Rehefa avy eo ary. Mahazo cadeau daholo miaraka amin'ny Telma. Nividiana tolotra manomboka amin'ny 10,000 dia tsy maintsy mahazo cadeau ianao. Misy fisarihana isan-kerinandro azahoana aloha ary izay ihany en fito aogositra ny fisarihana ireo loka goavana be Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Poco F2 Pro 5G, Samsung S20 Plus 5G. Mandray anjara amin'ny fisarihana isan-kerinandro tsy amin'ny farany lalao daholo izay mividy tolotra Telma manomboka amin'ny 10,000. Fika kely mitombo arakaraka ny vidin'ny tolotra vidiana ny vitana azahoana ireo loka goavana. Alefa! Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.
reto amin'ny fampalalam-baovao isika mangina ny tsenany asa tanana nanomboka ny fotoanany sin'ny Covid-19 nanakatotsena avokoa ny 20,100 ny mpivarotra raha ny fanadidina natao tetsy amin'ny Senam 67 hectares. Yves Richard. Nanakatotsena avokoa ny 20,100 ny mpivarotra asa tanana etsy amin'ny Senam 17 hektara nanomboka ny fotoana nampirongatra ny Covid-19. Tsy misy ny mpividy indrindra ny mpizahatany izay mandray ny 7,100 ny vokatra raha ny fitarainana azo. Tsena 15 eny toerana sisa no tazana miandry izay mety hanjifa ny vokatra malagasy. Avesatra ho an'ny mpisehatra araka izany ny taona 20 raha tsy misy fandraisana fepetra manokana. Tena hita hoe taona fotsiny taona 20 satria raha nanomboka ny fahavaratra teo dia juste anjanona kely fotsiny fahavaratra dia nanomboka ity confinement ity zany noho ny amin'ny valana aretina. Tsy haintsika hoe rovina ny hafaran'ity zavatra ity raha ataontsika hoe any amin'ny septambra oktobra any efa hiditra indray ny fahavaratra. Zao ny tokony hoe heriny zany hoe tena amin'izao volana aogositra zao tonga ny turista sy ny karazany amin'izao nefa tena tsisy inona fa tena hoe mbola mihidy daholo ny zavatra rehetrarehetra dia izay zany mahatonga hoe mangataka izay hoe mba jerena manokana mpanao asa tanana. Tafiditra anatin'ny fanohanana mpisehatra indrindra ny mpanondrana ny vokatra asa tanana malagasy. Mitony fanondranana any ampahany vokatra avy eto Madagasikara na eo aza ny fahamehana ara-pahasalamana. Namoraina ihany koa ny fikirakirana ny antota taratasy ny mpisehatra iroso amin'ny fanondranana ny vokatra raha ny fanazabana azo. Ny zana ho mora namoraina daholo ny zavatra rehetra. Raha ataontsika hoe 2 jours ny vita ilay izy tamin'ny taloha. Zao zany izy tena nizana mihitsy ny tenenina ny mpanondrana hoe mba hampalakilaky sy mba hialana amin'ilay fitangoronan'ny olona dia tonga ty amintsika ty zany ny olona mitondra an'ilay vokatriny dia tonga dia eo manao contrôle tsika zany dia eo ihany koa validena ny dossier-n'ilay olona zany dia malaky daholo ny asa tao zany tsy misy mitangorona intsony zany amin'izao tsika tena. Mandidina ny 10 tapitrisa euro ny teti-bidiny asa tanana ondra ny Madagasikara ny velany manomboka ny voalohan'ny volana janoary hatramin'ny voalohan'ny volana jona. Ny eny zany tamin'ity taona ity noho ny Covid-19. Isan'ny voakasika betsaka ny fanondranana ny rary sy ny taozavatra raha toka tsy tazana mikarakara ny antota taratasy mahakazik'izay fanondranana izay ny mpanao asa tanana momba ny hazo sy ny fanodinana ny vato samihafa. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia vehivavy bevoka miisa 720 hatreto no nahitana soritra retina coronavirus no efa nandala teo anivon'ny CHUGOB avy Fialan-tanana. Mitokana tanteraka ny fandraisana an-tanana ireo izay ahitana soritra retina ary mitohy hatrany ny fandraisana ireo tsy ahitana. Henri Flory. Ankoatra ny asa sahan'ny CHU gynécologique obstétrique be Fialan-tanana amin'ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy bevoka. Nanomboka tamin'ny 12 ny volana aprily lasa teo no efa nandray an-tanana ireo vehivavy bevoka ahitana ny soritra retina coronavirus sy ireo marary n'ity valana retina ity ihany koa izy ireo araka ny taremarika avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nisy ny fepetra manokana noraisana manoloana ny fandraisana an-tanana ireo vehivavy ahitana ny soritra retina Covid-19 ity raha ny fanazavana. Sampanasa miisa 120 no hita eto anivon'ity maternité ity ka ny servisy iray amin'ireo no natokana andraisana makasika ny Covid-19 izay. Efa nandray an-tanana ireo vehivavy bevoka ahitana ny soritra retina sy marary ny Covid-19 mahery ny 70 ny toeram-pitsaboana hatramin'izay. Nisan'ny hoe Covid efa niditra tato hatramin'ny andohan'ny valana retina eo hatramin'ny androany zao dia efa 20 ny Covid positif. Fa ny cas suspect efa nisy 30 ambonindreo zany hoe 20 ny totaliny. Hitanareo amin'izany hoe cas suspect zany efa nisy 30 ny cas positif efa nisy 20 reo reny mitondra voka zany efa nitsaboana tato. Io service Covid atao maternité be Fialan-tanana io araka voalaza teo dia tena service tokana amin'ny rehetrarehetra. Na ny mpiara-miasa ao ara dia mitokana. Ny marary koa zany mitokana. Tsy fandray mihitsy aty amin'ny resaka fampisafoana, vaksiny, fampiterahana olona tsy vehivavy tsy voan'ny Covid, ny hospitalisation koa zany reo vehivavy
na tsy be voka ary izy fa misy problema zany izy amin'ny mahavehivavy azy a dia tsaboana koa rehefa urgence le izy. Hatramin'izay vehivavy misa efatra testé positif no efa nodidina teo anivony maternité be filatany raha ny fanazavana azo avy eo anivony tompon'andraikitra. Mitokana tanteraka ihany koa ireo ahitana ny soritra retina sy ireo marary araka ny lamina manokana efa napetraka izy ireo. Salle d'isolement hatramin'ny nanomboan'ny Covid dia efa misy mitokana ny cas suspect dia mitokana ny cas confirmé. Dia ao anatin'ny toerana anankiray io moa zany efa nandraisana olona izay efa raha misy opération césarienne tokony atao dia efa ao amin'ny toerana io tsy mitambatra amin'ny opération césarienne atao amin'ny vehivavy hafa izay tsy tratran'ny Covid na tsy misy soritra retina Covid. Fa ankoatra ireo efitrano maromaro no nasiana fanavoazana teo anivony ity toeram-piterahana anisan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara ity, andraisana antanana ireo vehivavy bevoka ahitana ny soritra retina na ihany koa voamarina famarana ny Covid-19 eo anivony maternité be filatanana, vokatry ny fiara-miasan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny UNFPA. Ampitanteraka raha ny fanazavana ny fanafody, andraisana ireo vehivavy bevoka sy ireo vehivavy ahitana ny valina retina Covid-19 ity. Raha iverenana, maleo tena tanteraka ny maternité be filatanana efampolotaonany maro izay na eo amin'ny lafin'ny fitantanana na ihany koa eo amin'ny lafin'ny fitsaboana. Mitohatra ny asa sosialy izay ataon'ny orinasa Star indrindra manoloana ny ady atao amin'ny fiparitany valina retina Covid-19. Isan'ireo nahazo fanampina avy amin'ny orinasany commune Ambatolampy tanàna izay misy ny usine Star nanomboka ny taona 2014 na dia mikantona azy izany ankehitriny. Nanolotra fitaovam-pitiliana miisa 100 araka izany Star. Fanampanazavana. Usine Star moa izay mametraka amin'ny alalan'ny action RSE ny mahazava-dehibe ny fahasalaman'ny mpiara-miasa aminy, ny fahasalaman'ny mpiray vodirindrina aminy, ary indrindrindrindra ny fahasalaman'ny mpiray tanindrazana. Dia manoloana ny valana retina Covid-19 izay fantatsika manahirana raha tsy tanisa fotsiny ny olana ara-sosialy sy ara-ekônomika dia matsiaro izay eo amin'ny Star fa manana adidy, manana andraikitra amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiadivana amin'ilay valana retina eto amin'ny commune Ambatolampy. Lafy mavao hafa kosa indray dia hiara-ny fangalarana avokoa ireo fotodrafitrasa izay apetraka ao amin'ny zaridaina Nanosy ka isan'izany ireo fotodrafitrasa andraiketany Apipa. Androany nidina nijery ifotony ny fahasimbana ny tale général ny Apipa ny alarana Efson. Tao anatin'izao fiomboana izao, maro amin'ireo fotodrafitrasa napetraka ao amin'ny zaridaina Nanosy no misy mangalatra sy mandrava ka isan'ny tena lasibatra amin'izany ny vy sy ny jiro ao an-toerana. Trano dia tsy hitana ny vavahady aloha amin'ny tato amin'ny WC public. Dia misy koa anankiray tsy vavahady anankiroa zany ny arana sorony zareo teto daholo. Dia misy gris anankiray. Faharoa manaraka an'izay moa ny compteur-ny jirama saika analaina ro ho aseho anareo manko le. Isan'ny manana andraikitra amin'ny fivarinan'ny rano ao amin'ny rano Nanosy sy ny Apipa ka tonga nijery ireo fahasimban'ny fotodrafitrasa iandraiketan'izy ireo ny tale général ny Apipa ny maraina teo. Ny Apipa moa zany dia miandraikitra ny zone tampon, bassin tampon eto Anosy dia amin'izao fotoana izao mihidy ny faritra Anosy Ray Manontolo. Dia vokatr'izay zavatra izay dia misy manararoatra miditra ato amin'ity faritra ity dia manararoatra mangalatra izay zavatra azony rehetra. Vy zany indrindra manomboka amin'ny vavahady ny varavarana vy ary hatramin'ny vy amin'ny dalina amin'ny ferraillage-ny dalina izay andraiketan'ny Apipa. Ny zavatra hita moa zany amin'izao fotoana izao dia arak'izay fangalarana vy ataon'ny olona izay dia mesimba any ouvrage izay tena iakinan'ny ain'ny fivarianan'ny rano maloto eto Antananarivo dia izay indrindra no antony iantsona tompona andraikitra isan'ambaratongany mba handray fepetra mikasika ny fiambenana, mikasika ny fiarovana nyity faritra Anosy ity ary izahay dia amerina ny laony ny fotodrafitrasa izay
tsy ara-dalàna zany amin'izao fotoana izao satria misy fahasimbany. raha toa ka ao Anosy no mivarina ireo rano maloto avy any amin'ny faritra avo eto andrenivohitra, iroso avy hatrany amin'ny fanarenana sy fijerena ireo fitaovana simba, ny eo anivon'ny apipa raha ny fanazavany ny tompona andraikitra. Ny eto moa zany amin'izao no tena mahakasika ny apipa manokana dia ny famerenana amin'ny lohan'ny anty dalina ity sy ny fahavoazana misy ery amin'ny vokatry ny fahaverezan'ilay varavarana. Ataoko hoe mbola kelikely izy amin'izao fotoana izao fa ataoko hoe manodidina ny 2 tapitrisa ariary aloha hatreto no hita. Fa ny any ambany any tsy hay izay mbola mety ho fahavoazany fa ny tena fisorohana zany ny tena tokony atao fandraisana andraikitra ny be sy ny maro, izany hoe fanairana ny tompona andraikitra rehetrarehetra mba ho fiarovana sy ho tombotsoan'ny be sy ny maro anatin'ilay izy. Namafisany nandritra io fitsidihana io fa mitohy hatrany ny asa fanadiovana ireo lakan-drano eto Antananarivo hiatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra. Lafy vaovao hafa tanteraka kosa indray dia misedra olana ny tsena ny fanakavita amin'ny bamboho amin'ny izao fotoana izao. Tsy ampy ny akora fototra ampiasaina tsy misy ny vokatra, tsy misy ihany koa ny mpividy raha ny fanazavana azo Michel Aranaarjo. Tahaka ny seha-piariana rehetra, misedra olana ny seha-piariana amin'ny alalan'ny bamboho na ny volotsangana. Dingana maromaro no andalovan'ny bamboho mialohan'ny hatongavan'ny fanaka ary tsy mahaleo ny sarany intsony amin'izao ny vidiny. Karakarana anazy aloha zany tena betsaka mihitsy satria izy zao bamboho maitso dia mbola mila dorana zay vao arafitra. Mbola mandalo tomany dorana zany zay vao arafitra zay vao vita fanaka. Amin'izao anatin'ny amiana ara-pahasalamana zao ny tsena amin'ny bamboho dia tena misedra olana satria araka hoe amiana ara-pahasalamana dia eo hoe tsy misokatra ny lalam-pirenena, tsy afaka mifamezivezy eto Madagasikara dia misedra olana sady na ny olona ohatra raha hoe Antananarivo fotsiny dia ao anatin'ilay amiantsika dia mety tsy manam-bola ny olona na ohatr'izany dia tsisy aloha zany mitsena amin'izao. Raha ao anatin'izao aloha zany mavita dia mety hoe raha manao salon zao ao anatin'ny tapa-bolana vao mavita anankiray dia ny fahalafosana anazy nefa ny araha amin'izao zany dia tsisy hoe malafy ray isan-kerinandro, tsy misy fa mety hoe ray volana dia malafy. Avy any Moramanga amin'ny ankapobeny ny volotsangana ampiasain'ireo mpanao fanaka. Tsy misy raha ny fanazavana ny akora fototra ampiasain'izy ireo vokatry ny fiboana sy ny tsy fafana mifamezivezy. Mboanay zao ny tena ampiasainay avy any Moramanga dia amin'izao tapaka moa ny lalana dia tsisy tonga mihitsy satria tsy afaka mandeha le olona mitondra anazy na hoe afaka mandeha zany camion dia le olona mitondra azy tsy afaka dia tsisy mpamatsy zany amin'izao. Ny herinandro zay amin'izao aloha zany zay tsy dia miasa satria na ny tsena ary tsy misy dia tsy dia miasa amin'izao zany fa ohatran'ny hoe manao izay vita fotsiny hoe izay amina bamboho tao zany zao no nampiasaina amin'izao. Taloha ny olona ray zao mampiasa eo amin'ny 3 isaka herinandro na dimampolo. Amin'izao zany tena raha ao anatin'ny tapa-bolana angambizay. Amin'ny ankapobeny 4 alina ariary hatramin'ny 4 ariary ny vidin'ny fanaka vita amin'ny bamboho. Tsy misy intsony anefa ny famokarana amin'ny ohatrin'ny 2 isaky ny mpamokatra vokatry ny fiparihan'ny aretina Covid-19. Nanao fitokonana teny amin'ny gare routière Ambodisatrana ny maraina teo ireo mpamily taxi ville ao Sambava. Tsy misy ny olana hoy ben'ny tanàna fa ireo mpitondra taxi no tsy nahazo resaka gaeton Andriatsina. Antony roa lehibe no nahatonga ireo mpitondra taxi ao Sambava hitokona androany. Ny famerana sarandalana tsy maintsy alohan'ny mpandeha sy isan'ireo mpandeha ao anaty fiara ary ny fangatahana ny fanafoanana ny fandraofana mpandeha any anaty tanàna izay ataon'ireo zotra rezionaly. Nanaiky izay raha nampiakarina ho ray hetsy ariary ny lisansy ho ireo mpitondra taxi ka tokony hanaiky fandaminana ihany koa ny ao anivon'ny commune. Tsy ekena ho izy ireo ny sarandalana arivo ariary izay tsy mahafeno ny versement akory. Letsa fahela izy ka vatany fotsy mandeha belle souvenir aroa arivo fô mbala tsisy mesy le maire i. Amin'izao ndraiky zegny izy tonga amin'ny place nataony 5000 tegna tery forcé le raha tena koragny zay safara taximétre
marary zay tsy magnamiatsina anareo zay amin'ny lafiny fisavagna taratasy satria izay mifampidiram-bola amin'ny mpanjakana ary mampivoatra tanàna fa ny atongavanay eto zahay tirena amina fire esansy sa voatery hoe arorogna izy ka ilavidavitra na Tananarivo renivohitra izy ka fa lavidavitra korsa Tananarivo agnabognabo ny frais niezaka nitondra vahaolana ny eo anivon'ny birao régional ny fitaterana ao Sava saingy tsy nanaiky ireo mpitondra taxi. Izy koa mivolagna izy hoezanao fataopaka magnanjaigny amina taxi izy koa handeha agny 10 000 wandry masaky izy mandeha tsy masaky izy mijano karaha varotra ny lavidiky anao mividy raha maromaro ato mividy raha arabeky ato sakiny raha iny na tsy sakiny tsy misy ny olana ary tsy misy ny fanovana tarifa hoy kosa ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Ny sarandalana avy amin'ny gare routière teo aloha ambody satrana makany amin'ilay vaovao ihany no arivo ariary miankina amin'ny fandaminana kosa ny ankoatr'izay. Igona aby panera le mamory passage clandestin akei le magnano racolage na tsy haiko zay fambilazagna izy le mpamory passage le malegny hiala amin'ny toerana le taloha izy zegny dia volagninjare amina passager zegny 2,000 frais volagninjare fô azo mandeha agny fô eto fô zegny miondrana amile tomobily satria malegny andeha irorogna amile gare routière ry angala kitisy manifold andeha agnara-dalagna zegny ke ile clandestin tsy magnara-dalagna aby mpagnano racolage aby zegny no magnandefa bruit zegny magnely tsao zegny amina passager mivolagna fa hoe 2,000. Nandita ireo rehetra ireo niatrana hatrany ny mpitandro filaminana na ny polisy na ny zandary isoroana ny mety ho fioaram-pefy rehefa vonina hatramin'ny etona anaparitahana ireo mpitokona raha toa ka ilainy izany. Mijanona ny faritra isika lasibatra ny fandrobana ireo mpitondra tuk-tuk automasina amin'izao fotoana izao. Lehilahy iray fito amby 30 taona no maty nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana. Ialana tsiny mialofa mety isy sary matoana ao anatin'ny ty fanadadinana manaraka ity arahoary. Lehilahy iray fito amby 30 taona mpamily tuk-tuk no maty nisy namono ny aliny alatsinainy fahatelo ny volana aogositra lasa teo tao Tomasina. Ity mpamily ity izay hita faty tsy lavitra ny toerana misy ny lycée 2 ao amin'ny fokotany Tanandava ao anatin'ny distrika ny Tomasina faharoa. Raha ny fitantaran'ny vadiny monina ao amin'ny fokotany Morarano Analankinina parcelle 2115 Bonaventure vadiny ary any amin'ny fokotany dépôt izy no maka sy manatra ny tuk-tuk izay asany. Nanomboka ny aliny alatsinainy teo no tsy notao an-trano ny ity mpamily ity raha nandeha niasa noho ny alan'ny vady aman-janany. Vao mangiran-drasy ny alatsinainy lasa teo. Izy fito sasany mbola ho avy foagna izy dia arany tamin'ny 7 tsy mety avy amin'ny 10 tsy mety avy dia nasaloha za havany lavitra ety amora rano aty havany dia za tsisy crédit andeha ndondogno olona za nandondogno tsisy naregny za nandondogno dia voatery landigny amin'ny efitranany regny zaho nandondogno olona tamin'ny 4 semaine tankilia ta nariny be menaka takao dia izy zany koa nandondogno za dia naniantsy vonjy tamin'ny olo reo hoe vadiko ho nandeha niasa mbola tsy nody papansily amianare crédit koa nga ho azazafady mba gnantsy afaka riavany so mbo izy akagniko za miasa aloha dia koa nagnan'igny nameny papansily crédit zaho dia nantsoviko zagny ery mamany izy ery mamany fa tsy aty izy. Omaly talata tokony tamin'ny fitora maraino no nandrenesan'ny fianakaviany fa misy razana mitsitra feno ratra tao amin'ny fokotany Tanandava tsy lavitra ny lycée 2 ity. Famonoana feno abibiana araka izany no nahitana ny fatin'ny mpamily raha ny fitantaran'ny rozokiny. Ny vola versement sy ny findainy ary ny taratasin'ilay tuk-tuk ihany no nanjavony fa ilay tuk-tuk kosa mbola hita tsy lavitra ny toerana nahitana ity razana ity. Manahy amin'ny fanatanterana ny asana araka izany ireo fikambanan'ny mpamily tuk-tuk ao Tomasina malona ny tranga tahaka izao. Manao antsoavo aminareo mpitondra fanjakana mahefa isy nambaratongany mba hijery akaiky zao vona mahazo ny chauffeur tuk-tuk zao satria efa saika isan-kerinandro dia misy foana ny alatra tuk-tuk na izy io tratra na izy io tsy very le tuk-tuk fa maratra le chauffeur eo alohan'izany zavatra zany nefa
misy ihany ny tratra ny mpitandro filaminana izay isaorana an'izy ireo kanefany mbola mampalahelo zany ny tohiny hatramin'izao hatreto aloha zany mbola tsy dia hita ny vokatra ka zany no anaovana fitarainana etoana hitaraina aminareo zay nandraikitra mahefa mahakasika zany zavatra zany satria mafy dia mafy ny mahazo ny soferina tikitika amin'izao fotoana zao. manoloana ity tranga ity nilaza ho tsy afaka manomboka ny amin'ny fanatanterana ny fanadidina ny eo anivon'ny zandarmeripireneny izay nanao ny fizana ny razana teny an-toerana raha tsy mametraka fitoriana ny fianakaviany maty. Maresaka iraisam-pirenena ponina telo etsy no tsy mianakalofa na maheriny zato no maty ary manodidina ny 4 no naratra eo ny tatitra vonjamaika voalohany taorinan'ny fipoahana rony fanesy tany Liban omaly fanadina. Nitrangana fipoahana rony sesy tao amin'ny renivohitry Liban omaly. Raha ny tatitra vonjimaika androany, 100 farafahakeliny no namony ainy, maherin'ny 4,000 ireo naratra ary maherin'ny 3 etsy no tsy manan-kialofana. Nambarany tompona ndraiky mpanjakana ny an-toerana fa mety hiakatra trano izy io, mbola mitohy ihany koa ny fikarohana ireo olona tsy hita. Raha ny ara materialy, saika simba avokoa ny fodrafitrasa ny an-toerana, tahaka ny trano, magazay, lalana sy ny maro hafa. Vinavinaina ho mitentina manodidina ny 3 miliara $, any ny fahasimbana vokatra izay. Fipoahana nitrate ammonium 507 tonna no voalaza ho antony loza. Ora vitsy taoriny tranga raha verenana, nandray fitenenana ny Prime Ministre Libanais. Nambarany tamin'izany fa tsy ho vita mora izao raharaha izao, ary avesatra ny sazy ho any nahavanina ny loza. Efa mandeha ny fanadihadiana mikasika izay. Firenena maro no naneho ny fanohanana ny Liban taoriny fipoahana io, isan'izany ny Frantsa, teo ihany koa États-Unis, Royaume-Uni sy ny maro hafa. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia ankoatra ny fipoahana tany Liban omaly dia nitrangana firetana ihany koa ao Dubai amin'izao fotoana izao. Tsy mbola fantatra mazava na tonga ny afo sy ireo voka-dratsy izay ateraka izany. Araky ny hita amin'ny sary ao an-tampon-tanànan'i Dubai no misy izay firetana izay. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasanao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.